Mbola faly miarabana ny tokantrano manaraka ny meteontsika ny sary azy tamin'ny zana-bolana nisy ny orana sy ny herikany tamin'ny ilany antsinanany nosy satria dia mbola nahazo vahana tanteraka ny avaradraza tamin'ny tian'io tia atao anatin'ny 3 andro kosa dia misy ny rinindraona andrasana amin'izao fotoan'izao izy dia any atsimon'ny Afrika amin'ny misy azy mety mikasika ny tapany atsimon'ny nosy izy atao anatin'ny 2 andro avy ary mety hitondra tandrivindraona amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ihany koa. Ny maraina dia isy ny zavona ho any avoatany ny atoandro kosa ny masoandro aloha ny tena manjaka vokatra ny rehetrarehetra zany dia mety isy fidinana ambany be ny maripana ambany indrindra aloha zany ho any avoatany mety midina hatrany amin'ny 3 degré ho an'ny faritry Vakinakaratra raha misy an'izay zavona izay ho an'ny ambiny kosa dia mafana aloha amin'ny ankapobeny. Ny atoandro mibalika ny masoandro miakatra araka zany ny maripana ambony indrindra saika manerana nosy zany atao anatin'ny 3 andro izay hatrany. Toy izao ny toetrandrontsika roa ny rafiso vao maraina dia efa tombanana isy an'izay zavona izay moromania sy matsihatra ambony ary ny any Iorombe mbola mitohy ny orana ho an'ny faritra Savasy Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana. Mety manerikerika kosa ny ilany atsinanany faritra Sofiasy ny any Alaotra Mangoro ny ambiny dia maina tanteraka ny andro balika ny masoandro aoriany zavona ihany koa moa zany dia ny masoandro rapiso tolakandro mbola misy hatrany aloha zany ny orana tandrivindraona mipetraka any amin'ny faritra Savasy Analanjirofo ny ambiny kosa dia ny masoandro no tena mibatoerana zany ny maripana vinavina ho an'izay rapiso izay midina hatrany amin'ny 4 degré Celsius ho an'ny faritry Vakinakaratra iny 4 degré kosa ho an'ny faritry Manjaitra ambony ary 10 degré ho an'ny Analamanga raha ny ambony indrindra kosa ho an'ny avoatany hatrany dia tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré ho an'ny faritry Vakinakaratra ny any amin'ny Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 ny any amin'ny ilany Andrefana kosa 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny tendrony avaratra mbola somary mangatsiatsika kely noho ny fisian'ny varatraza amin'ny toetra ao amin'ny Morotsiraky ny faritry Savao. Ny andron'ny alatsinainy kosa indray misy hatrany ny zavona vao maraina fa ny tolakandro mandraondraona ho an'ny avoatany mety misy ny tandrivindraona mipetraka any amin'ny tany faritra Atsimo andrefana manakaikaiky ny Ankazoavo torak'izay koa ny any amin'ny faritra Nosy sy ny any amin'ny faritry Melaky any. Ho an'ny faritra Savasy Analanjirofo mbola mipetraka hatrany aloha izay tandrivindraona izay ny maraina ihany koa ny any amin'ny Morotsiraky ny Melaky dia mety misy tandrivindraona mandalo ny ambiny moa zany dia maina tanteraka ny andro ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay midina hatrany amin'ny 3 degré ny faritry Vakinakaratra raha miakatra hatrany amin'ny 20 kosa ny ambony indrindra ho vinavina any amin'ny faritry Matsihatra ambony iny ny any amin'ny Morotsiraka Atsinanana misy tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré ho an'ny faritra Nosy ny any amin'ny ilany Andrefana kosa eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay alatsinainy izay amaranantsika azy ny andron'ny talata misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany ny tapakandro hariva kosa misy ny tandrivindraona amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny ary ny any amin'ny tapany avaratra Atsinanana mandraondraona hatrany ny ambiny kosa dia mibalika ny masoandro ny maripana vinavina ao anatin'izay dia eo amin'ny 13 degré Celsius eo aloha ny faritry Analamanga sy Matsihatra ambony tombanana miakatra 10 degré kosa ho an'ny faritra Vakinakaratra raha ny Morotsiraka Atsinanana Nosy kosa dia manodididina ny 17 ka hatramin'ny 18 ny maripana amin'iny Morotsiraka Atsinanana iny ny any Andrefana kosa 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alatalata izay ny meteo antsika tamin'ny tian'io tia raha pisotray fotoana manaraka velomana.